Makasika kosa ny raha ampisadisa eo amin'ny orinasa Filatex sy ny mponina eny Ankadimbahoaka na dia nisy azy ny fifampiraharahana teo amin'ny ity orinasa ity sy ireo mponina monina eny an-toerana antsoina hoe sitaraha Ankadimbahoaka eny Andrefan'Ambohijanahary ny volana jona lasa teo dia nipoitra indray ny tsy fitovian-kevitra tamin'ity androany ity noho ny fisian'ny asa fanamboaran-dalana eny an-toerana fanadihadianary. Ny sakana ny asa fanamboarana ny lalana miditra amin'ny toerana misy ny biraoan'ny orinasa Filatex Andrefan'Ambohijanahary ny mponina avy amin'ny tokantrano mahery ny 10 monina eo amin'ny manodidina ny toerana androany. Ho azy ireo ahina itera-doza ny fisian'ity lalana raha toa tsy voafaritra ao anatin'ny fanamboaran-dalana ny fanamboarana lakan-drano ivoahany rano maloto. Nitaky ny fahazon-dalana avy amin'ny orinasa ireo mponina makasika ity fanamboaran-dalana ity androany. Ny zavatra nitranga teto moa zany dia gendarme maro ny rongo-basy no tonga teto toerana izay anisan'ny anankiray na taitra tokoa satria tsy nisy vady tany tsisy didi-pitsarana niaraka tamin'ireo gendarme fa tonga dia tonga teto izy nangataka fanazavana tamin'izay dia voalaza fa hijery fandriampahalemana ry zareo. Ny olana dia anao aty risetra namboatran'ity lalana ity ny orinasa anankiray sy tompon'ity toerana ity izay tsy eken'ny vahoaka mihitsy satria tsisy permis de construire na ny autorisation. Eo anivon'izay zareo dia manapatra tanteraka amin'ny fananany vola. Eo anivon'izay koa zareo dia manapatra tanteraka ny intimidation sy mifampitahorana foana reto fokon'olona reto. Hatramin'ny orana ilana teny an-toerana dia mbola nijanona teo an-toerana ny mponina ny andro nisy ny fifanantonana teo amin'izy ireo sy ny tompony orinasa Filatex. Nanambara kosa ny teo anivony ny Filatex fa tsy misakana fivezivezen'ny mponina ao an-toerana ny fisian'ity lalana ity ary atsoatso kosa no anatanterahana ny lakan-drano. Namafisin'izy ireo fa tompony tany ara-dalàna ny Filatex fa fitsonjovana kosa ireo mponina tsy ara-dalàna ao amin'ny toerana dia nisy ny fifanarahana teo amin'ny rotota ka anome onitra ireo tokantrano ny orinasa. Efa nikasa amaritra velona tany sy ny tany moa mba ahafahana mamaritra izay vola omena ny tokantrano izay ny orinasa saingy tsy navelan'ny mponina hidina teny an-toerana ny géomètre assermenté nalefa ny orinasa.